Efa tonga ao amin'ny bureau fokotany ny listra misy ny anaran'ireo mpifidy ao amin'ny fokotany ny Ambondrona amin'izao. Azo niponina ao an-toerana atao ny manamarina ny anarany ao anatin'izany listy mpifidianana izany. Efa tonga eto aminay ny liste électorale dia manentana ny vahoakan'ny Ambondrona izay efa nisoratra anarana mba tonga anantona aty amin'ny bureau fokotany hijery anaramaso hoe ao ny anarana sa tsy ao, fa tsy miandry efa amin'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana vao andeha aty dia manjary tsy afaka mifidy, manjary tsy ao le zo ananatsika. Nahita ampianana kely ny mpifidy ao amin'ny fokotanin'ny Ambondrona izay voarakitra anatin'izany listra izany tamin'ity indray mitoraka ity. Liste provisoire satria raha tamin'ny lasa 9000 ny isanay, amin'izao nefa 5921 dia izay hoe mbola misy liste manaraka zany any satria misy moa le olona mifindramonina dia misy koa le tonga dia zay ngamba mahatonga an'izay fiovana zay, fa mbola misy liste vaovao dia tenaiko fa hiakatra noho le 9000 raha io satria misy le mbola voafeny 20 taona le mbola nisoratra anarana regny, fa misy carnet ato ka manentana antsika zany mba ho tonga anaramaso an'izay listy mpifidianana zay sy hijery carnet, vidy carnet ho an'izay mbola tsy manana dia arotoka eto ihany koa ho an'ireo zay efa feno 20 taona miakatra mba anao kara-panondro mba ahafahanareo maneho safidinareo fa raha nareo tsy manana kara-panondro tsy afaka maneho safidy. Efa tonga ihany koa ny carnet pokotany ary efa azo jifaina izany ho an'ireo zay mbola tsy manana ho iatrany ny fanazavany lehibe ny fokotany.